ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falaparabantsika ry havako tratra ity alarobia fa 9 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra oantsika anio dia ny pirikiopa tamin'ny alahady. Boky ny Osea Mpaminany toko fa 4:20, Osea toko fa 4:20 andininy faharoka hatramin'ny andininy fahaefatra. Osea toko fa 4:20 andininy faharoka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Israely io, miverena an'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lafikiriko ianao. Mitondrà teny ianareo, eny miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamela ny heloka rehetra ary raiso izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiritsy hamonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly zahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra io, fa ao aminao no ahitany gamboty famindrampo. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity mofinaina toam-piatana antsika ity moa ny avako malala dia toy izay efa resahana tamin'ny alakamisy tao amin'ny boky nany Zoma, tao amin'ny boky ny Mpanjaka faharoa toko fa 7:20 andininy fahaenina ka hatramin'ny 7:20 mofinaina tamin'ny herinandro lasa teo. Izany hoe resahana tao anatin'ny boky ny Mpanjaka faharoa toko 7:20 io ny nandravan'ny mpanjakany Asiriana ny fanjakana avaratra, izay tandrify indrindra fanonso tamin'ity boky ny Osea Mpaminany ity, satria nanompo sampy ny fanjakana avaratra. Ary eto dia fanamafisana izay antson'ny mpanjaka faharoa izay ity boky ny Osea Mpaminany ity, ny amin'ny hialan'ny zanak'Israely na ny hialan'ny fanjakana avaratra tamin'ny fanompo-tsampy. Dia fitaomana azy bebaka hiala amin'ny fanompo-tsampy. Zay mahatonga an'le andininy fahaefatra io manao hoe tsy hitaingin-tsoavaly intsony zahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra. Izany hoe tsy hivavaka amin'ny asan'ny tananay intsony zahay, tsy hivavaka amin'ny sampy amin'izay namboarinay hivavahana. Malagasy fantatsika fa tahaka ireo firenena rehetra talohan'ny filazantsara dia na firenena na firenena dia nanompo sampy. Tahaka andry Abrahama nanompo sampy tany aloha, ny fanjakana rehetra teto ambonin'ny tany talohan'ny idiran'ny filazantsara dia mpanompo sampy, ary ny ankabeazan'ny olombelona talohan'ny hahafantarana an'Andriamanitra dia mpanompo sampy, na ny Galatiana io na ny Korintiana io na ny Grika. De tsy nidify tamin'izany akory ny Malagasy fa mpanompo sampy izy. Io rafim-piarahamonina na lazaiko hoe ny tena nandamina, ny nandamina moa zany ny fivavahana teto Madagasikara, andeha ataoko hoe ny haut plateau central, izany hoe ny afovoan'ny tany dia saika Andrianampoinimerina. Andrianampoinimerina tsy hoe mpanjaka fotsiny fa tena fondateur-na civilisation mihitsy izy, zay mazava io. Satria nanana ny fomba fijeriny momba ny maritrano, momba ny mozika, momba ny fiarahamonina, be dia be ny fomba fijeriny Andrianampoinimerina. Ary tao anatin'izany any fivavahana. Andrianampoinimerina dia nandrafitra fotom-pisainana momba ny fivavahana. Izy mihitsy ara no nifantana hoe reto no sampy. Sampy moa nolazantsika azy, fa Andriamanitra no lazany azy koa hoe reto ny Andriamanitra na sampy hivavahana. Dia nandahatra an'izay Andrianampoinimerina nandritra ny 100 taona, 900 taona mahery no niainana an'izany, mandra-pahatonga ny fandoroana ny sampy aty amin'ny ataontsika hoe aty amin'ny 720 sy 730 izany niainana nandritra ny 100 taona latsaka kely teo. Io misy sampy nalaina Andrianampoinimerina avy any amin'ny Sakalava, misy sampy nalaina avy any amin'ny faritra ataontsika hoe Antsianaka, misy sampy nalaina avy any atsimo tany amin'ny faritra Betsileo, misy sampy efa toetoetoerana raha teo. Dia ireny rehetra ireny dia nikolo toe-tsaina sy toe-panahy tao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Tsy hoe tamin'ny Andrianampoinimerina ihany akory ny olona vao nanana ny sampiny, fa taloha lavitra an'izany. Fa Andrianampoinimerina no nandrafitra sy nandamina izany fomba mpivavahana izany, hoe ny fadiny reto sampy reto dia hajainy nisy tokantrano nanana sampon-draha teo talohan'ny idirana fivavahana kristiana.
fa nisy ny sampim-panjakana zay nasampim-pirenena zany zay nalamina ndray nampolimerina fa izay manaitra ary tia nanairana antsika dia na dia nidorana raha ny sampy ty amy sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo tamin'ny andro navalina faharoa zany dia nidorana ny sampy nisy fotoana zany ny sampy nidorana de niery talohan'ny anelanelan'ny raiky amby enimpolo sy valonjato sy arivo anelanelan'ny dimy amby telopolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny raiky amby enimpolo sy valonjato sy arivo teto Madagasikara dia ny vavahana kristianina no niery tany an-tendrombohitra, tany anaty ala, tany amin'ny Onaona, tany an-Davabato sy ny sisa rehetra. Zany hoe anelanelan'ny dimy amby telopolo ka hatramin'ny raiky amby enimpolo de niery ny fivavahana kristianina, niafina zany. Fa rehefa nidorana kosa indray sampy ny sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo dia sampy indray nanomboka niery indray ny sampy zany hoe lasa ireo toeram-pivavahana nahazatra nolovana tamin'ny andron'ny nampolimerina lalovandry ireo mpanjakan'ny fandimby Radama sy Ranavalona reny dia niery indray zany reo satria rehefa nidorana ny sampy dia tsy mazava ho azy tsy nisy satsony satria ny mpanjaka efa kristianina de tsy nisy olona intsony teo am'ireo doany lehibe tsy nisy olona intsony teo am'ireo doany lehibe teto afovoana Antananarivo somary nangina zany dia tsy nisy namonjy intsony fa dia nisy karazana niery indray mivavahana nentim-paharazana zany niery indray zany ny fanompoan-tsampy de namorona doany vaovao zany hoe lasa nisy doany mipotra vaovao teto afovoana Antananarivo zay nipotra ataontsika hoe Angavo kely zay natonga andreny hoe somary niataka lavitra ny tanàna indray reny doany zay somary niataka lavitra ny tanàna ireny dia doany zay niery ny afenana tamin'ny fotoan'andro na satria sarotra tamin'ny malagasy manao an'izany hoe sola-damba tsy tiany andrina ka dia tsy sany sehoseho intsony indray zany ireo mpanompo sampy na ny malagasy tamin'izany fotoana zany fa lasa namorona doany na nisy doany hafa izay nipotra ohatra hoe rehefa nidorana kely malaza tato Ambohimanambola dia ny forongony kely malaza ny kisaka de namonjy an'iny faritra ataontsika hoe ny Ambohimiadana iny na koa taty Ambohijafy dia lasa somary niataka zany fa tsy tam'le toerana hita be reny intsony fa nisy karazana doany be dia be hatrany Andringitra aza nisy hatrany Andringitra hatrany Antsiafajavona hatrany Tendrombohitra tany dia lasa nisy doany vaovao zany hoe na de teo aza ny amafy ny fanenjehana na de niova kristianina zany mpanjaka de betsaka tamin'ireo malagasy no niazona mangingina ny sampy izay na ny sampim-pianakaviana io ny sampim-panjakana moa nidorana tanteraka kely malaza Rafataka Ramahavaly Manjakatsoro reny dia Rabeaza reny de nidorana avokoa ny sampim-panjakana satria any mpanjaka iny fa ny sampim-pianakaviana kosa na ny sampin'ny foko tsirairay ohatra hoe ny sampin'ny zanak'antitra Ravololona dia nanarahany foana zany zanak'antitra de manomboka tia atao ve iny andrefan'ny Fenoarivo iny dia mandrapatonga any tonga hatrany Manalalondo tonga hatrany Faratsio zany dia fokona zanak'antitra daholo izay nanana ny sampiny lehibe de lehibe mihitsy na raha ny tompony mena lamba tamin'ny fotoan'andro tsaroantsika tsara fa rehefa tonga protectorat frantsay Madagasikara ty amin'ny 3 septambra 5 dia nofoazany zanak'antitra ny sampiny ny zanak'antitra ny voalohany teny aloha iverenana ny sampy aloha iverenana ny Ravololona fa Ravolona moa nanana sampy zanak'antitra aloha iverenana ny Ravololona fa tsy mety zao ataon'ny vazaha zao fa raha mbola nanompo sampy teto tsika mianakavy tsy lasa mivazan-tany fa nohon'izay tsika nomboko vana kristianina zay moa lay fikitihana lay ampo de nanjary lasa niverina tamin'ny fanompoan-tsampy ny maro tamin'izany fotoana zany de nisy nanompo any Ravololona indray satria ary zay natonga nihetsiky ny mena lamba ny novambra volana novambra 5 zay nitarika ny fahafatesan'lay namonoana lay missionnaire LMS tao Arivomamo antsoina hoe William Johnson Menakavy kely dia ohatsika hoe reny sampy reny na de nidorana ary de nisy any ny niery indray zany hoe nanomboka ny 5 mandrapatonga ny fanjanahantany dia zany hoe nandritra ny 3 taona teo eo
dia niery reny sampy rehefa niditra ny fanjanahantany de ny fanjanahantany no nanome malalaka ny tsy nandrara ny fanompontsampy tsony izy de niverina tsikelikely indray ny fanompontsampy ary aty amy taona 8 sy 7 moa de tadiditsika tsara ny fifandonany ny mpanompo sampy sy ny vavaka kristiana hitatsika amy tantaran'ny valitrano teo Ambohimanarina ny tantaran'ny 7-8 septambra teto Ambohimanarina zay tsy toera valitrano moa zany fa Betafo Anosy Anosy vavaka dia ireo telo trano reo zany zay endrika anankiray nisehon'ilay hoe rehefa nidorana ny sampy dia mahiny sampy teto Madagasikara de dia mbola nisy vitsivitsy any zany ireo niery zany fa rehefa tonga kosa ny fanjanahantany nanomboka ny taona aty amy taona 700 eo narina kely de nalalaka namoaka lalàna ny fanjakana de nalalaka ny fivavahana tsy misy tsony hoe mamenatra ny manompo sampy tsy nampirisika nompo sampy akory ny fanjakana fa namela fotsiny tsy andraikitry ny tsirairay zany fa afaka mivavaka am'izay tiany ivavahana ny olona de nanomboka tsy namenatra hatrondray le fanompo-tsampy de niverina tsikelikely ny fampiasana ireny doany ny fampiasana ireny fivavahana nentim-paharazana reny nanomboka aty amin'ny 700 eo ary aty amin'ny 7-7 de tsarotsika tsara la ataotsika hoe ady-pivavahana ohatra anankiray reny fa tsy diny ihany teny Ambohimanarina ny fandonan'ny reo mpanompo sampy Andriambodilova sy ireo kristianina ntariny Baba Rajofera zay fifoazana avy aty vato tsara ohatra anankiray reny hoe na ina dia na eto Madagasikara ary dia tsy hoe zavatra takona tsy hita tsony ny sampy fa nisy mandrakariva na izany anefa misionera tamy fotoanandro dia nanana fomba fiady mazava izy zany hoe nataon'ny misionera de fantany tsara mihitsy fa tsy mora miady amy sampy eto Madagasikara satria tsy mora ny manala an'izany ao an-tsainy malagasy misionera olona nianatra nanao anthropologie nanao ethnologie tsy atoro voanjo adina amy toe-tsainy ny malagasy satria niezaky izy namantatra zany profony zany kaozina nanoratra ny hoe ny fomba malagasy ny fomban-drazana malagasy ry be de be reo asa soratry ny misionera ny asa fikireo nataon'ny misionera momba ny tromba momba ny bilo sy ny sisa rehetra ary dia fantatry ny misionera hoe io sampy io na de nidorana aza ny sampy ny safidin'ny mpanjaka sy ny prime ministre tam'izany fotoana zany de fantany tsara fa misy toe-tsaina milafika foana ao anatin'io saina malagasy io ny amin'ny fanompo-tsampy dia nataony de zao naoriny ny fiangonana teny akaikin'ireny doany reny fananiny misionera mihitsy ny hoe doany eo de nataony teo akaiky teo ny fiangonana tsy ny fanalavitra mihitsy tsy hoe na hoe dorana sampy de navelany tam'izao fotsiny fa teny akaiky ny doany dia mazava ho azy fanakaiky teo koa ny fanorenam-piangonana makany Anosy Ambohimanarina ianao de eo akaiky eo ny fasana eo akaiky eo ny doany Andriambodilova makany Ambohidro anao dia tsy ampy 200 metatra de eo ny doany maketsy Ambohimiarina tsy alaka misy anao de doany eo akaiky kely eo tamy toerana maketsy Ambatoroky anao de midina kely eo de misy doany maketsy Mahamasina ianao amy Fijaky Atsimo Masina ankehitriny miakatra kely eo ambony eo ianao de eo misy doany eo misy doan'ny Andriam-pirokano ambony io maketo Ambohitately eo de misy doany vao mandeha tsy ampy 100 metatra Ambohitately de misy doany makao Ambohipotsy anao de midinao ambany eo de efa misy doany zany hoe nataon'ny fanakaiky mihitsy ny hoe nataon'ny fanakaiky de zao antony stratezika hoe lasa manomboky zao dia hitondray ny ivavahana zay anankiray hoe toy ny karazana substitution zany hoe nosoloana ilay fiangonana lay doany am'izay fotoana zay ny olona dia lasa niditra tao am-piangonana fa tsy nakao am'ireny doany reny tsony fa ao koa ny hoe hita tsara mihitsy zay olona mba makao am'ireny doany reny dia lasa hita be zay re mbola makao ihany noho zany dia lasa mahamenatra ny makao am'ilay doany fa lasa makany amy fiangonana zay la nitsoina hoe ribik'ondry aty amy 7 sy 700 hoe lasa nirohatra ny olona nakany am-piangonana de navelany olona teo ny doany fa niverenan'ny olona kosa io doany io aty ambadiky ny taona aty amy fiadohan'ny 700 faharoapolo
Resaka ny timofina ity ary sika hoe ny miala amy fanompo-tsampy tao amy fanjakana avaratra zany hoe tany amy zanak'Israely dia isan'ny zavatra sarotra tamin'izy ireo. Eto dia tao mpaminany izy hoe beba tahaka atsika malagasy any zay tsy mora amy malagasy ny miala tamy fanompo-tsampy. Soran'Andriamanitra sika fa nanana ny fifoazana zay na inona lazaina dia nanana anjara biliky lehibe mihitsy tamin'ny teo amy tantaran'ny fiangonana nahoana zay afaka nanampy be mihitsy ny mpino hiala tamin'ny fanompo-tsampy. Fanompo-tsampy manko tsy de tena lay hoe endrika ivelany any fa tena toe-tsaina mihitsy ny fanompo-tsampy ka manjary mahatonga ny olona mora mino atao hoe minomino foana, mora minomino foana satria ny sampy dia amy fijeriny sampy dia malagasy resantsika io aloha dia amin'ny fijeriny sampy de zao lay Andriamanitra zay inona nataony hoe Zanahary. Io moa zany io Andriamanitra natao hoe Zanahary io dia anarany efa tao anatin'ny fivavahana nentim-paharazana malagasy ny hoe Zanahary Andriamanitra Andriananahary. Io zany de efa fantatry ny malagasy. Raha ohatra ka tsy nisy an'io anarana hoe Andriamanitra na Zanahary na Andriananahary io tao anatin'ny toe-tsaina malagasy na tao anatin'ny teny malagasy dia mety ho gody noho ny antsointsika an'Andriamanitra. Mety hoe gody satria zay nazatra ny anglisy zay nandikany baiboly voalohany dia mety hoe gody asa godiny gasina ve zany sa ahoana raha miantso hoe Andriamanitra ota io zay de mety hoe gody ota io zay. Fa saingy moa efa nisy le teny hoe Andriamanitra tao, nisy le teny hoe Zanahary tao, nisy le teny hoe Andrianahary tao dia iny fotsiny raisin'ny misionera nadika amy baiboly tsy ny anarana Jesosy tsy fantatry ny malagasy fa lay Andriamanitra efa io le anarana. No zany dia adikatsika hoe Andriamanitra lay teny hoe God ao anatin'ny baibolin'ny anglisy dia raisiny zany hoe efa tao anatin'ny toe-tsaina malagasy lay Andriamanitra. Na izany na zany nefany misy tsy mitovy ihany ny atao hoe attribut, misy tsy mitovy ihany zany lay attribut an'lay Andriamanitra ninony malagasy sy lay Andriamanitry ny baiboly, misy tsy mitovy, misy mahasamy hafa azy mazava ho azy. Fa misionera kosa de manao hoe be de be izy hoe efa malagasy any dia efa nino fa io Andriamanitra na io Zanahary io de lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Io lay mpandahatra, io lay miandany amy kamboty, io lay Andriamanitra manerana zao, io lay Andriamanitra tsy hita maso. Izay maizy azy an'Andriamanitra tao anatin'ny toe-tsaina malagasy zay dia tsy mifanohitra velively tamilay Andriamanitra ny baiboly. Zay ny tsy nampisalasala mihitsy ny misionera aminy io ihany le izy fa aleo azavaina aminy fa lay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo zany zao, lay Andriamanitra lay Andriamanitra mpamela heloka, lay Andriamanitra fitiavana. Zany hoe novoleny nampidirina tao lay Andriamanitry ny baiboly. Saingy zao endry be ny misionera. Endry be ny misionera satria melony ny nampianarany momba an'Andriamanitra dia nampianariny aloha ny baiboly, Raha ohatra ka tsy teo amy baiboly de nanjary mora ny vilalana nakany any syncrétisme ny toe-tsaina malagasy. Saingy nadikany tamy teny malagasy aloha lay baiboly ka any ka moramora taminy ny nampianatra hoe izao dia izao lay Andriamanitra ambara amy baiboly, ity le baiboly. No zany dia manomboky zao dia tsy lay fahafantaranareo an'Andriamanitra zay tao anatin'ny kolotsaina malagasy nentim-paharazana no resahatsika fa lay Andriamanitra resahany ity baiboly ity. Fa raha ohatra ka tsy nisy ny baiboly dia mety ho lasa nisy syncrétisme tao anatin'ny lay fivavahana kristianina. Fa satria nisy ny baiboly dia mora tamin'ny misionera ny namindra fotsiny zao ilay toe-tsain'ny lay toetran'Andriamanitra ambara amy baiboly hanjary toetran'lay Andriamanitra nenony malagasy zay mazava ho azy tsy nifanoro tamin'ny ankapobeny fa nifameno mihitsy any.
saingy zao misy ihany ny ataotsika hoe misy ihany a ny maizy azy a lay Andriamanitra ninony malagasy teo aloha la ataotsika hoe Zanahary na Andriananahary na tonony ara hoe masina misy ihany fahasamihafana ohatra hoe ny Andriamanitra ny baiboly a zay notsika de indrindra ho atsika protestant dia amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mitoetra ao anatina zavatra tsy mitoetra ao anatina zavatra mihitsy tsy misy fanahy masina na Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny latabatra na ao anatin'ny seza na ao anatina fiarakodia na eny ananiny iny fa mitoetra ao anatin'ny olona Andriamanitra mitsika tsy monina ao amina zavatra natao tanana fa monina ao amy zavatra nataon'Andriamanitra ihany ary ny olona voarin'Andriamanitra no zany dia ao anatin'ny olona Andriamanitra no mitoetra zay mahatepolo ny fanahy masina antsika hoy Paoly fa fa ny fanahy kosa dia zay ninony malagasy koa hoe mety hoe masina de mitoetra tsy ao anatin'ny olona ihany fa mety mitoetra amy zavatra mety mitoetra amy biby izy zay le resa zay mahatonga ny hoe totemisma mety mitoetra amina zava-mananaina tsotra fotsiny zao animisma na mety mitoetra fotsiny tsotra koa raha amina zavatra ary satria volavolaina tam'izay toe-tsainy zay ny malagasy nentim-paharazana dia mino foana manao hoe mety misy fanahy any anatin'ny zavatra maro samihafa ary io toe-tsaina io dia mbola tavela mandrakitiny androany ao anatin'ny olana dia kristianina be de be malagasy kristianina mbola mieritreritra hoe misy fanahy ratsy mipetraka eny amin'ny hazo misy fanahy ratsy mipetraka ao anatina fiarakodia eny amin'ny lalana eny amin'ny tetezana anaty rano reny rano de be no malagasy mbola mieritreritra an'izany satria io le toe-tsaina nolovana tamin'ny fivavahana nentim-paharazana hoe ny fanahy ratsy any de mety mipetraka anatin'ny zavatra na anatin'ny biby na anatin'ny iny dia itsika kristianina tsy zay amitsika kristianina de zao ny fanahy ratsy eny amy rivotra tsy hoe amina zavatra ihany fa mety eny amy rivotra izy la mety eny toerana rena de mety misy toeran'ny fanahy ratsy fa izao tsy any am'izay no tsy centré am'izay tsy miivo am'izay mihitsy akory ny fivavahana kristianina fa miivo amy fandresen'i Jesoa ny fahafatesana sy ny fitsanganany tamy maty ka na inona naiza ny misy an'le fanahy de tsy antsony ny olana fa efa resy zany fa satria tsy inona ny malagasy mino lay hoe mbola misy fanahy mipetraka amy zavatra ohatra hoe raha mahita hazo be de be izy ka misy hazo anankiray maniry miavaka be maitso noho ny rehetra lava noho ny rehetra izy manao misy fanahy na ho misy fanambazimba na io misy fanahy hafa na raha ohatra ka hoe samy misy gidro ka re misy sady gidro ngeda-be na ohatra hoe io misy fanahy hafa izay toe-tsainy zay mbola tsy afaka fa mbola reny lay lovana mandritra ny taona maro zay mahatonga ny hoe malagasy mora mino hoe tena mbola misy trano de tena mbola misy matoto mihitsy de tena mbola misy samatsiary toika rehetra nandritra ny taona maro ataovy hoe indigina mbo manariny iny miainga ataovy hoe maingany andranomena mandraba tonga taty amin'ny somagel na filaza azy tam'izany fotoana zany fa zao efa somagel tsy no filaza azy fa asa ataovy hoe amin'ny mamakivaky an'iny iny lalana digy iny de tam'izay ze olona rehetra mipetraka tamin'izy ity misy lolo fa misy accident foana de misy olona maratra de maka olona be de be ny olona amy fotoana any amy taona 20 zany fa maninona teo ina tsisy mino an'izany tsony satria kanefa lalana isan'andro ihany io nakaiza le izy ny antony de zao satria ny finoany malagasy zany rehefa misy zavatra miverimberina io ty ngamba misy loloka ngamba ity misy any zao fa satria le toetra mihitsy le mino an'le hoe le fanahy mety mipetraka amy zavatra satria zay ny finoana zay ny fanompo-tsampy fa mitsika kristianina tsy ny fanahy masina tsy hipetraka amy zavatra ary na misy fanahy ratsy ara amitsika dia tsy amy zavatra ihany izy fe mety eny amy rivotra eny izy hoy tsika hoe am'izao androantsika zao ny fanompo-tsampy dia na de efa tsy maro aza no manao azy dia na misy maro koa raha mbola manao azy dia misy toe-tsaina tahaka zany mbola tavela ao anatin'ny vavahana kristianina indraindray na ao anatin'ny mpino azy ka manjary manelingelina ny fifandraisany amin'Andriamanitra lasa minomino foana izy manao hoe ohatran'ny hoe marary foana de lasa
satria tsy tena resy lahatra izy ny amin'ny fandresen'Andriamanitra indrindra ho an'ny fiangonana protestanta ho an'ny mpino protestanta dia ny mpino protestanta itsika kristianina zany dia rony atsika ny fitaovana eo am-pelantanana de izao ny sola scriptura sy ny sola fide ny hoe ny fitaovana hoe tsika miatrika an'iny de zao ny soratra masina zany hoe tsika miatrika ny fanompoantsampy ny soratra masina sy ny finoana zany hoe mandeha amin'ny finoana tsika dia miaina amy soratra masina tsika vokatry ny fitarihiny fanahy masina dia zay ny fitaovana hoe tsika miatrika manala an'zany finonom-poana anatin'ny olona izany fa ny fivavahana hafa de zao mety ho mampiasa zavatra hafa izy mampiasa rano izy mampiasa dia hanikadradray lasa mora mandresy lahatra ny olona kokoa reny fivavahana hafa reny dradra izy tsy mirarahany zany fa ohatra hoe ao raha mpandrona ianao e ao raha fa asiana nyity miemboka manitry ty ao raha fa asiana nyity zavatra isandro ataonao rojo ty ao fa asiana nyity zavatra ty satria mora manitrona kokoa ny zavatra hita maso dia manjary lasa mora latsaka any am'lay lay fanompoantsampy manohatra ny fanompoantsampy na fanompoantsampy heverina manohatra ny lolo na ny sampy na ny fanahy ratsy ny olona anankiray fa ny vavahana protestanta kosa de izao roa ihany ny fitaovana sola fide mo iny fa sola gracia mo iny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra manokana fa ny any eo am-pelantanantsika manohitra fitaovana eo am-pelantanany mpindro izao ny soratra masina izay loharanony finoana ka noetitsika miady am'zany toe-tsaina moramoronany amy fanompoantsampy zany de dia ny soratra masina sy ny finoana zay le tenenina hoe ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny soratra masina fifamatorany sola scriptura sy le sola fide zany hoe ny fitaovana hoetitsika zany miady amy fanompoantsampy de izao tsy materiel mihitsy fa finoana zay sarotra amin'ny olona zany io mampasarotra ny olona mandray le hoe ahoana ataon'ny hatrano misy lolo de vavaka ve de vita misy olona mehetre zany vavaka ve de vita fa mitady zavatra hafa izy mitady tsy tokony zay mahatonga misy vavahana ndray mikaroka hoe andraso aloha fa esorina mihitsy le ody andraso aloha fa adina mihitsy ty lavaky ty de aleo atao hitanao mihitsy hoe miala lay odina hoe andraso tena lavahana mihitsy ty ridry ty fa ato le ody satria karazan-drazana hoe materialista ihany zany hoe aleo hitany mihitsy hoe afaka le izy fa tsy de voatery zay amy protestanta tsy any ny olana tsy hoe satria misy ody ao de tsy olana amy protestanta sa fa protestanta de zao hoe sola scriptura sola fide zany hoe ny finoko no mitondra an'io rehefa ao amy tompo ny finoko an' Jesosy nandresy ny fahafatesana ka naiza misy na misy ody eo na tsisy ody eo tsy any ny olana fa zao ao amy Jesosy ny zavatra rehetra sarotra amin'ny olona ndraindray ny manaiky izay ka mahatonga azy mora mitady vahaolana hafa manao hoe ohatrany tsy tena mety ange izany mety ve le hoe iasana vavaka ve de ty trano ty ve misy lolo de vavaka ve fa mitady zavatra hafa izy raha misy lolo de tokony zao tokony tobasana rano voasana misy tokony sy ny sisa rehetra nandray zany misy zavatra tahaka zany levako malala hotsika manao amty mofona ity maro amy kristianina mazava ho azy dia efa tsy manompo samby tsy mandeha makany am'ireny doanina ataotsika hoe mpitaizy reny tsony tsika satria tsika resy lahatra ny amin'ny fandresen'ny tompo resy lahatra ny amin'ny finoantsika n'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mandresy ny zavatra rehetra saingy zao ndraindray koa ny anatintsika any misy lafika izay miniminy foana misy lafika izay nolovanany hoe misy fanahy ratsy ery misy zavatra tsy manambina misy lolo misy andro jerena sy zavatra rehetra zany fa tsy zany rehetrany dia efa resin'ny Kristy atao amin'ny azy fijaliana efa fandresenany efa meny Jesosy atsika ka tsy misy hoe andro tsara sy andro ratsy tsy misy hoe vitana amy fanohitra efa tsy zany tsony satria efa eo Jesosy efa resiny Jesosy ny karaza-pahafatesana rehetra no zany dia tsy tokony anana tahotra na inona itsika
tahotrana fanana inona fa ny fitiavanan'Andriamanitra sy ny fatokinan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ny finoantsika zany an'Andriamanitra de midika fandresena. Noho zany dia mahazo matoky isika fa ny Andriamanitra de azonao ianterana amin'ny fotoana rehetra. Ivavakisika tompo misaoranao zay no ny amin'ny ireo mpanomponao zay nitoro ny filazantsara taty aminay. Misaotra noho ny fandresenao ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesoa zanakao anay. Misaotra koa tompo noho ny amin'ny fahafantaranay ny filazantsara, noho ny fahafantaranay anao Andriamanitra zay mpamela heloka anay, noho ny fahafantaranay fa ao aminao Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy tompo no fiainana. De mivavaky zay tompo, mba ho foana ny fanompontsampy eto amin'ny firenenay, mba ho foana koa ny farasisan' zany fanompontsampy zany, mba ho foana koa ny farasisan' zany tahotra ny fanaratsy zany satria efa manana ny fanahinao masina ty anatinay, zay efa nampitoerinao ty anatinay ny fanahinao de ianao Andriamanitra, zay mahatonga anay manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Da iny tontolo andronay anio Jesosy, tontolo andro fandresena, tontolo andro iankinanay aminao, tontolo andro irafetanay amin'ny finoana fa ny Andriamanitra tia anay, tsy mahafoy anay, mampandresy anay, mitoetra ty anatinay, ka ninninona lalovanay dia momba anay ny Andriamanitray ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Meo anay ny fahasalamana, ny hery hitanjaka, ary anjaka-petsaka tomponay ny fahasoavana. Saotra Jesoa. Amen.